mitsangana mamirapirata fa tonga ny famirapiratanao. Zany no teny faneva izay entitsika noraisitsika tamin'ny tompo ho entitsika mamakivaky ty taona vaovao ity. Koa faly miarabanao na tratra ny taona 524 fahasoavana avy amin'ny tompo zany, fitahimpana lehibe zany, arengane ny fahasoavana sy ny fiadanana, ny fifaliana sy ny fahatanterahana ombanao mamakivaky izao taona vaovao izao. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, petraka isika.
efa tonga tety amintsika lay mazava ho fanazavana izao tontolo izao anjakan'ny aizina. Nakalazan'ny krismasy isika dia ny fahatongavany Emmanuel, ary miara-mifaly isika satria avelany anditaona vaovao izay anavao zany indray ny famirapiratany voninahity, ary anavao zany eo amintsika ny hery ny mpanahy ahafahantsika mampamirapiratra izany fahazavana monina ao anatintsika izany. Dia ho taona amirapiratantsika amin'ny fahazavan'ny kristiany ity taona 524 ity, ka moazantsika be ho an'i Jesosy Kristy Tompo. Aoka hiara-hitsangana isika hiantso ny anarany. Dia raha tsika mamaky ny salamo fa 7:20 manomboka amin'ny 1:2. Andriamanitro, mba hiantraosy taio zahay ka engany eo jerenao amin'ny kamoram-po, dia ho fantatra eto tany ny fomba fiasanao ary ho hitan'ny firenena rehetra fa mpamonjy ianao. Andriamanitro, hideranao ane ny vahoaka, hideranao ane ny vahoaka rehetra. Aoka hifaly sivinao ny firenena, satria anao mitsara ny tontolo ara-drariny, mitsara ny vahoaka araka ny hitsiny sy mitondra ny firenena eto tany. Andriamanitro, hideranao ane ny vahoaka, hideranao ane ny vahoaka rehetra. Indro ny tany nanome ny vokany, fa Andriamanitra nefa no fitahinanay. Aoka izy omba fitahinanay, dia anajanay ane ny vahoaka hatrany am-paran'ny tany rehetra. Amen.
miara-mivavaka isika. Ny dera ny saotra, ny hery ny laza, ny voninahitra sy ny fiandrianana ho anao ry mpanjaka ny mpanjaka, tompo ny tompo, andriamanitra ny andriamanitra rehetra. Fa tsara ianao ary tsara ny asanao, tsara ny fitondrana zao hitondranao anay, tsara ny fieverana ieveranao ny fiainanay, satria fieverana mitondra ho amin'ny fahasambarana mandrakizay ao amin'ny fanjakanao. Tsy ela akory zay dia nankalaza ny krismasy tao anatin'ny fifaliana, satria fanomezan-dehibe ho anao, fanomezan-dehibe avy aminao ny fifalian'ny krismasy ho an'izao tontolo izao. Fa sitraka ao ihany koa ny hamangy anay, ametraka ny fiadanan'ny Kristy aty anatinay, ary anome anay ny fahazavana avy any ambony azahoanay mamirapiratra ka tonga ny asanao hitohy ary ny famonjenao ahatratra ny faran'ny tany. Misaotranao zay fanomenao ny taom-baovao, dia ampitombo ny fifalianay araka ny hiranay, dia avao zay ty anatinay ny foamam-panahinay, ahalalany tsara ilay mazava tonga teto amin'izao tontolo izao, ka hampamirapiratra anay amin'ny hazavana eo amin'ny manodidina anay. Ko amin'ity alahady voalohany amin'ny taona ity, Tompo, meteza ho eto anivonay raha manao zao fankalazana izao zahay, ary engany ny fifalianao, anerana ny fiainanay, mamakivaky zao taona vaovao zao, ary ny fahasoavanao avaozanao isa-maraina isan'andro mandritra izany taona izany. Mendrika anao ny saotra sy ny dera, ny laza sy ny voninahitra, Tompo, raiso, ary ao kao anay kosa ny fiadanana araky ny nanateran'ny Kristy azy. Amen. Petraka isika. Eno ry havana ny sitrapon'Andriamanitra zay tiany ho renesitsika mba hiainatsika amin'izao taona vaovao zao. Fa maizina ianareo fa iny, fa efa mazava amin'ny tompo kosa ankehitriny, mandehana tahaka ny zanaky ny mazava, fa ny vokatry ny mazava dia amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana mamantatra zay akasitran'ny tompo. Ary aza miray amin'ny asany maizina tsy mahavokatsoa, fa aleo mananatra izany. Ny tsakotsako mandinika izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, dia ampahereziny fanahy ka ataotsika ny hira zay efa voatondro. Saotranao zay ry Tompo Andriamanitray, fa tsy mijery izao tontolo izao ao anatin'ny fahantrany, ao anatin'ny fahalovana izorany, ao anatin'ny fahaverezana, ao anatin'ny aizina zay ilomany ianao, fa tonga mamangy ary mitondra ny fifaliana sy ny fiadanana. Ndrisy anefa Tompo, fa rebireben'ilay ratsy amin'ny mazava sandoka izay, tao amin'ny Satana ho amin'ny fandavana sy ny tsy fanekenanao zay. Ary eto anivon'izao tontolo izao manidoka izay,
ka tsy mahita ilay mazava izay tonga ao anay tao amin'ny toerana izay tsy ampoizinay satria hafa ny fombanao, hafa ny fisainanao. Ankehitriny dia mangataka aminao zay noho ny famindramponao lehibe ka hanavaozanao ny fifalianao aty anatinay. Tompo, omeo anay ny ombonaina amin'ny Kristy, amantatra izay akasitrahany marina tokoa, andehananay amin'ny fahatsarana rehetra, andehananay amin'ny fahamarinana, andehananay amin'ny fahitsiana, ka hialanay sy analaviranay ny asan'ny maizina tsy mahavokatsoa na inona zany, ary mba hanarahanay kosa ny asa tsara dia ny finoana ny zanakao izay sady nampianatra anay no nanome anay ohatra tsara arahanay mba hahatonga anay ho tena mpianany marina tokoa. Misaotra anao zahay fa sitrakao indray ny hanavao ny famindramponao aminay noho ny fitiavanao, ka mba handehananay amin'ny fahazavanaina mamakivaky zao taona vaovao zao miaraka ny fiangonana. Rainay be famindrampo ny talao aminao zay mamelany elokay diovy zay ho afa-pahotana sasoa zay mba ho afa-kely ary avao zao fanainay mavonoka aminao ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy ianao ny ambatana aminao. Amen. Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, izany no nampaharetako famindrampo aminao, tsy mandainga Andriamanitra, tsy mamitaka Andriamanitra, tsy mandrobo Andriamanitra, fa Andriamanitra marina izy, izay manatonao izy tsy mba ho laviko mihitsy. Ka anao izay mibebaka marina te handeha indray amin'ny fanarahana ny Kristy, hanavao ny fanoratenanao azy, raiso amin'ny fahatokiana sy amin'ny fisaorana ny tena nambaran'ny Tompo anao, fa famonjeny no meny anao ary famonjenao anao izy ilay tonga teto amin'izao tontolo izao. Mitsangana isika. Hoy ny voasoratry ny soratra masina, indro Andriamanitsika izay nandrasantsika hamonjy antsika, indro Jehova izay nandrasantsika tamy ka dia aoko faly sy ravoravo amin'ny famonjeny isika, dia hitady ahy ianareo izy, dia ho hitanareo aho raha katsahinareo amin'ny fonareo rehetra. Ko antsika rehetra izay nikatsaka ny Tompo marina, te handray ny fanavaozana nentiny ary te hiaina ny fifaliany matoki, voavela ny elokao noho ny anarany masina misaoran'ny Tompo. Miaraka ny fiangonana. Tanteraka amintsika anay izany ary dia ampahireziny hira fahatelo amby efapolo sy eninjato andinin'ny fahatelo isika.
enfants et aux jeunes, je vous demande donc de vous lever pour chanter ensemble le 753, première et quatrième strophe. Nous voulons te remercier pour ce moment que tu nous donnes. Seigneur, tu as appelé les jeunes et les enfants, Seigneur, à se lever. Alors ouvre les oreilles, ouvre les cœurs, Seigneur, afin d'entendre ton message. En ton Saint-Nom, nous faisons cette prière. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ah. Lève-toi, lève-toi, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Alors je vais raconter l'histoire de la lampe. Oubliée. Donc imagine une petite lampe qui se trouve dans un grenier poussiéreux. Donc la lampe, elle est là depuis des années, toute seule, recouverte de poussière. Et puis elle se demande si elle sert encore à quelque chose. Un jour, quelqu'un monte au grenier, trouve la lampe, la nettoie et allume son ampoule. Tout le monde dans la maison s'exclame « Waouh, quelle belle lumière! Cette lampe est incroyable !» Cette petite lampe, elle avait toujours eu la capacité de briller, mais elle n'était pas utilisée. Tout ce dont elle avait besoin, c'était d'un petit peu d'attention pour être allumée. Donc le premier message, c'est que chacun a une lumière en lui. Toi aussi, tu es comme cette lampe. Tu as une lumière spéciale en toi. Peut-être que tu ne la vois pas encore, ou que tu ne sais pas comment l'utiliser. Mais Dieu t'a créé avec quelque chose d'unique que personne d'autre n'a. Ta lumière, ça peut être ton sourire, ton talent pour dessiner, ton amour pour aider les autres, ou ta capacité à encourager. J'ai une question. As-tu déjà pensé à ce qui te rend spécial? Qu'est-ce qui fait que tu peux illuminer la vie des autres? Deuxième chose, il faut se lever. Et pourquoi il faut se lever? Si la lampe était restée dans le grenier, personne n'aurait jamais vu sa lumière. De la même façon, si tu restes dans ta zone de confort en pensant « Ah, je suis trop jeune, je suis trop petit, je suis trop faible, je ne suis pas assez doué », ou alors peut-être « c'est pas mon rôle », alors ta lumière restera cachée. Mais le monde a besoin de toi. Troisième chose, briller au quotidien. Briller, ça ne veut pas dire
être célèbre ou être parfait. Briller, c'est être là pour les autres et faire de petites choses qui ont un grand impact, comme qui est triste ou qui est tout seul. Dire la vérité même quand c'est difficile, partager ce que tu as avec quelqu'un qui n'en a pas. C'est comme une bougie qui allume une autre bougie. Tu changes le monde autour de toi. Même une petite lumière fait une grande différence dans l'obscurité. Alors aujourd'hui, chers jeunes, chers enfants, n'ayez pas peur, levez-vous, soyez courageux et brillez. Vous n'êtes pas une lampe oubliée dans un grenier, vous n'êtes pas une lumière que le monde... Enfin, vous êtes une lumière que le monde a besoin de voir. Alors, je parle à chacun d'entre vous, allume ton ampoule et laisse ta lumière briller. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci car tu es source de lumière. Merci pour la lumière que tu as mis en chacun de nous. Aide-nous à ne pas avoir peur de nous lever et de briller, même quand cela semble difficile. Merci parce que notre lumière peut changer la vie de quelqu'un d'autre. En ton Saint-Nom, nous prions. Amen. Andriamanitra io haminanao izahay amin'ny ratsoanao novana zavavaka izany ry Jesosy io. Amen. Hitantsika amin'ny Isaia toko faha-enipolo andimy voalohany ka hatramin'ny faha-enina. Isaia 61:1-6. Rehefa hitantsika dia iarahantsika mamaky amin'ny dikateny JM amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsangana ary Jerosalema ho mamirapirata satria tonga ny famirapirantanao. Ny voninahitry ny tompo no manazava anao toy ny masoandro ny posaka. Ny aisim-pinto manarona ny tany ary ny alina mandrakotra ireo firenena. Fa ianao kosa no ipisahan'ny tompo sady isehoan'ny voninahiny. Ireo firenena anatona ny fahazavanao ary ny mpanjaka voasariky ny famirapiratana izay vao niposaka eo aminao. Topazo-maso ny manodidina anao ka jereo. Indreny izy rehetra fa mivory ankeo aminao. Ny zanakao lahy dia tonga avy lavitra ary ny zanakao vavy kosa trotroina. Ho miramirana ianao ahita izany ka ho tohina mafy sy hipitaka faliana ny fonao. Fa ny haren'ny ranomasina ho entina eo aminao
ary mifanana amin'ny firenen-kafa atolotra anao. Raha meva maro no andrakotra ny taninao dia andehandrameva avy any Midiana sy Efa. Tonga koa ny olona rehetra avy any Saba. Volamena sy vovo-javamanitra no entina ary fideranany tompo no afatra soa ambarany. Dia mbola ho toizantsika ny famakiana ny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Efesianina. Toko 3 ny andininy 2 ka hatramin'ny 9. Rehefa hitantsika dia ho vakiana amin'ny anaran'ny tompo. Matoky aho fa efa harenareo ny andraikitra totosaiko aminareo noho ny tombontsoa nomen'Andriamanitra. Fanambarana avy tamin'Andriamanitra no nahalalako ny tsiambaratelony. Efa nisy voasoratra fohifohy ihany momba izany tetsy aloha. Ka raha mamaky ianareo dia ho hainareo fantarina ny fahalalako ilay tsiambaratelo momba an'i Kristy. Tsy mbola nampafantarina ny olombelona izany tsiambaratelo izany tamin'ny andro lasa, fa ireo apôstôly sy mpaminany voatokana ho an'Andriamanitra kosa no nanambarana azy ankehitriny noho ny asan'ny fanahy masina. Izao ary izany tsiambaratelo izany amin'ny alalan'ny vaovao mahafaly ny hafa firenena dia natao hitambatra amin'ny jiosy ka hiara-mandova ny zavatsoa natokan'Andriamanitra ho an'ny vahoakany sy ho tena iray ihany ary ombina anjara amin'ny fampanantenan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsangana isika manao ny hira voatondro. Faranatsika ny famakiana ny teny soratra masina. Izany teo amin'ny filazantsara nosoratan'i Matteo, toko 2 andininy 1 ka hatramin'ny 12. Vakiana amin'ny dikateny DM. Filazantsara nosoratan'i Matteo, toko 2 andininy 1 ka hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'ny tompo. Rehefa teraka tao Betlehema, tanànan'i Jodea, i Jesosy tamin'ny andron'i Herôda mpanjaka, dia indreny nisy olon-kendry mpandinika momba ny kintana, niainga avy tany Atsinanana ary tonga teo Jerosalema ka nanontany hoe: aiza moa ilay mpanjakan'ny Jiosy vao teraka? Efa hitanay niposaka tany Atsinanana manko ny kintana, koa indreto izahay tonga hiakohako eo anatrehany. Vao nandray izany Herôda mpanjaka dia niororo izy mba ny Jerosalema ray vohatra. Novoriany avokoa ny londohan'ny mpisorona sy ny mpahay lalàna teo amin'ny vahoakany ka nanontaniany hoe: aiza moa no tokony hahaterahan'ny Mesia? Dia hoy ireo taminy: ao Betlehema, tanànan'i Jodea, fa izao no voalazan'ny soratra masina tamin'ny alalan'ny mpaminany. Ary ianao ry Betlehema, tanin'i Joda, tsy ianao tsy akory no kely indrindra amin'ireo tanàna malazan'i Jodea, fa avy aminao no hipoiran'ilay filoha izay ho mpiandry an'i Israely vahoakako. Tamin'izay dia nampiantsony Herôda mangingina reto olon-kendry ka nofodi-pitorany tsara taminy ilay fotoana nisehon'ny kintana, izay vao nalefany ho an'i Betlehema sady nataony hoe: ndeha ary ka fodi-pitory tsara ny amin'ilay zaza. Rehefa hitanareo dia ilazao aho, fa te hakany koa aho hiakohako eo anatrehany.
no ny avy nandreny tenin'ny mpanjaka ireo olon-kendry dia niainga ary indro tazany indray ilay kintana hita ny fon'ny posaka hanika dia faly aoko izany ry zareo ny aloha lalana azy ireo hatrany ilay kintana ary tsy nijanona raha tsy efa teo ambony toerana nisy ny zaza niditra tao an-trano ireo olon-kendry ka nahita ny zaza teny amin'ny Maria reniny ary ny akohaka teo anatrehan'ilay zaza ho fanajana azy rehefa izany nanokatra ny vata fasiany rakitra reto mpamangy ary nanolotra fanatitra ho azy dia volamena sy didinkazo manitra ary miora ary notorian'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofy izy ireo tsy hiverina any amin'ny Herôda ka dia lalakafa noho ny zorany ody any amin'ny tany fonenany. Amen. Rahantsika manonona ny fanekempinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy maso nateraka mahitovijiny nijara nanapaka Ponto-Pilato nombona tamin'ny azo fijaliana maty tamin'ny lery midina tany fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ao any an-danitra mipetraka tao an-tanana ankavanana avy any ny avy tsara mively sy maty mino ny fanahy masina fiangonana masina manerana tontolo izao ny fiangonan'ny olona masina ny famelan-kely ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty ary ny fiainana man'izay. Amen. Ataontsika hira voatombo mialoha ny torinan'ny tenin'Andriamanitra. Mitsangana mamirapirata fa tonga ny famirapiratanao. Zany no afatra ho antsika ho amin'ity alahady voalohany amin'ny taona ity ary zany koa no entsika mamakivaky ity taona vaovao ity mba hahatonga ny planina an'Andriamanitra ho tanteraka amin'ny fiainantsika ary hahatonga ny fahasoavany kosa hirotsaka be dia be azahoantsika manatanteraka izany. Mipetraka isika. Mitsangana mamirapirata fa tonga ny famirapiratanao. Misy loha-hevitra telo izay tiana ampitaina an'io amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra ampitaina amin'ny fiangonana izao. Ny voalohany dia ity:
maizina izao tontolo izao. Sarotra be ny mandre zany kanefa dia ambarany soratra masina mazava, maizina izao tontolo izao. Fa toy izany aminao hoe fa aminao kosa no amirapiratany fahazavan'Andriamanitra. Maizina izao tontolo izao. Fa misy ny rain'Andriamanitra hamirapiratra na hampamirapiratra ny fahazavany eo amin'izany izao tontolo izao maizina zany dia izaho sy ianao. Ary ny fahatelo mandravona izay fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny asa soa sy mivaingana no ampamirapiratana eo amin'izao tontolo izao ny fahazavan'i Kristy. Ny asa soa sy ny asa mivaingana no mampamirapiratra eo amin'izao tontolo izao ny fahazavan'i Kristy. Ndeo raisitsika ireo lohahevitra telo ireo. Voalohany, maizina izao tontolo izao. Vao nankalaza ny Krismasy isika, izay nahatongavan'i Jesosy Kristy ilay mazava tonga eo amin'izao tontolo izao hoy ny filazantsarany Jaona. Ary tsy mazava anazavan'izao tontolo izao amin'ny fomban'izao tontolo izao. Fizao no nambarany Jaona azy hoe tao ny mazava izay mahazava ny olona izay tonga eo amin'izao tontolo izao. Jaona voalohany ny 9:5. Zany izao tontolo izao anaty aiziny zany, ao anatin'izany aizy mikitroko zany, no anirahan'Andriamanitra ny zanany. Hoy ny fanambaran'ny Isaia rehefa mitaona ny mpino hamirapiratra izy. Indro ny aisim-pito manarina ny tany ary ny alina mandrakotra ny firenena. Mila masom-panangy mahita an'izany. Fa raha mason'ny maha-olombelona ohatrany mazava ko aiza ny maizina lazain'ny paster eo, aiza ny maizina lazain'ny baiboly eo. Fa Andriamanitra mahita ao amin'ny miafina dia milaza marimarina fa ny aisim-pito ny manarina ny tany ary ny alina ny mandrakotra ny firenena. Anjakany aizina ane zao tontolo izao hoe aisim-pito ane ny mandrakotra ny tany sy ny firenena. Aizin'ny lainga, aizin'ny fitaka, aizin'ny fireharehana, aizin'ny fisarambazana, aizin'ny fiheverantena ho zavatra sy ny avinavina, aizin'ny korontana sy ny ady, aizin'ny fifandirana sy ny fifamonoana. Zany ny manjaka eo amin'izao tontolo izao. Firenena maloto fo amin'ny firenena mifanolobodirin-dramina. Maloto fo amin'ny firenena eo akaikiny. Vahoaka maloto fo amin'ny vahoaka izay eo misy azy eo ihany. Olona maloto fo amin'ny olona namany. Hitatsika nge zany eo amin'ny fiarahamonina e. Tsy misy fandriampahalemana. Na ny fianakaviana aza miady an-trano. Ary hitako zany amin'ny firongatry ny loza sy ny korotana maro samihafa. Indraindray na eo amin'ny fiangonana aza ane. Na eo amin'ny fiangonana aza ane dia hita zany e. Indro ny aizina manarona ny tany ary ny aisim-pito manarona ny firenena. Fa aminao ny posahany mazava. Iza moa ilay tondrony hoe aminao io? Ny mino io? Izay nandray ilay mazava tonga teo amin'izao tontolo izao io. Ka tsy navelany ho teraka any an-tranon'omby intsony, any amin'ny fonenan'ny biby. Tsy navelany intsony any amin'ny sistosy, araka ny fitentsika, fa nyraisiny ho teraka ao anatiny. Onona ho aminy, Imanoela. Ary zay raha teo ny mandrafitra ny maha-kristianina. Fa raha tsy nisy ny kristianina, raha tsy nisy ny nandray an'izany afatra zany, dia niverina niakatra tany an-danitra niaraka tamin'i Kristy tamin'ny andro fiakarana, io mazava io. Tonga izy nitondra ny mazava, niverina niaraka tamin'ny tany mazava, fa tsy zany.
napetrany tamiko sy taminao, napetrany tamitsika ny adidy anazava izao tontolo izao maizina, anazava izao tontolo izao amin'ny fahazavany Kristy, tsy amin'ny fahazavana hain'ny olombelona tao, tsy amin'ny fahazavana izay voajanahary araka ny fiteny, ny masoandro, ny volana, etsetra etsetra, fahazavany Kristy. Fa aminao no amirapiratany fahazavan'Andriamanitra, ary zany ny fizarana faharoa izay zaraina amintsika, maizina izao tontolo izao fa aminao ny tian'Andriamanitra hamirapiratra ny fahazavany. Dia mazava amin'ny baiko mitsangana mamirapirata. Ay io hazavany io tsy natao raisina fotsiny, fa hazavana natao hozaraina. Misy fitenin'ny présidentin'ny FPMA zay ozy izy hoe misy ange ireo olona variana mihinana fotsiny, mionona fotsiny amin'ny fihinanana sy ny fisitrahana dia matavy fa malemy. Zany lazana azy, matavy fa malemy. Rehefa tsy zaraina io fahasoavana io, rehefa tsy zaraina io fahazavana io, manimba fa tsy manasoa. Mamirapiratra eo amintsika ve ny fahazavany Kristy, sa kosa mahatonga antsika ho toy ny osy mamantena ka dia alohan'ny vavan'ny Tompo. Hitan'ny olona ve ny famirapiratany Kristy eo amintsika. Rehefa miteny hoe ny olona tsy isika izao, izao tontolo izao no ambarany, ny jentilisa. Tian'Andriamanitra hazavany amin'ny jentilisa, amirapiratra any amin'ny jentilisa ny fahazavany Kristy. Zaho sy ianao ny irahany amin'izany. So dia ny fiakofan'i Herôda izay saritsary ny velany, mba lazao amiko izy ity fa mba ekokany aminy koa, saritsary ny fotsiny. Dia ny foanan'Andriamanitra ny fikasany Herôda. Tsy fiankofan'ny Herôda fa fiankofan'ny magy, zay sady nanome voninahitra n'Andriamanitra no nanolotra fanomezana mivaingana, miora, zava-manitra, zava-tsarobidy natolotra ho an'ny Tompo. Inona ny mba zavatra sarobidy natolotra ho an'ny Tompo? Tsy miteny hoe inona ny nomenao ny Tompo, fa inona ny sarobidy le mety tsy fohy mihitsy, le tena heverina ho lafo indrindra amin'ny fiainana. Inona ka namenao ny Tompo? Fa ny jentilisa tahaka ny magy nanao zany. Manana asa iraka na mission eto amin'izao tontolo izao ny mino ry havana, ampamiratra na ampamirapiratra ny fahazavany Kristy mba ho hitan'ny olona ka ho raisiny. Antsika moa fa misy antoko-pivavahana izay manerin' olona ino na anaraka ny fivavahany. Zany ny atao hoe intégrisme. Ary nisy zany na dia teo an-tantaran'ny fivavahana kristianina azy, no terenany olona anaraka ny fivavahana kristianina, fa tsy zany ilay mazava lazainy eto. Fa mamirapirata dia anatona ny fahazavanao ny olona, hitsiritra ny fahazavanao ny olona, angehetaeta ny fahazavanao ny olona, fa tsy terena hoe raha tsy manaikanao avery. Ary misy aza manozona mihitsy. Ireo firenena anatona ny fahazavanao, ary ny mpanjaka sy ny mpitondra voasariky ny famirapiratana izay miposaka eo aminao. Zany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra, voasarika. Asan'Andriamanitra ny mambabo ny olona, asan'Andriamanitra ny manova ny olona mba ino? Manova ny fijeriny, manova ny fiainany, manova ny fahatsapany, manova ny fisainany. Asan'Andriamanitra zany, fa ny anjarantsika kosa dia ny mampiseho ny fahatsaran'Andriamanitra, mampiseho ny fitiavany, mampiseho ny fahalebiazany, mampiseho ny voninahiny amin'ny teny, amin'ny toetra ary amin'ny asa. Zany no anjarantsika, tsy manery ny olona.
fa matetika rehefa tsy mazava ny eo amintsika ao dia teren'ny olona sika. Antsika moa le miseho azo tsara tare. Tsy hitanareo rehefa tsara tare ahy. Matoy ianao mila miteny an'izany tsy tsara tare ianao fa raha tsara tare ianao hitan'ny olona eo. Tsy hitanareo ve za fa dadany e? Raha dadany ianao babo eo ny olona fa tsy mila deraderanao hoe za dadany dia mbola ampisehonao hoe za dadany. Ny olona natona ny fahazavanao ary ny firenena voasariky ny famirapiratany posaka ao aminao. Zany no anjarantsika, zany ny misiontsika. Andriamanitra ry havana manana planina ary ny planin'Andriamanitra tsy ho anaryery, tsy ho antsika izao akory. Tsy ho an'ny fiangonana ny plan'Andriamanitra, ho an'izao tontolo izao ny plan'Andriamanitra. Tsy manavaka na iza na iza. Fa ny olona rehetra tiany handray ny fahazavany. Ko aza mifidy izay mirapiratany e. Fa mamirapirata amin'ny fahazavany Kristy ka asehoy amin'ny teny, amin'ny toetra, amin'ny asa. Ilay mazava mamirapiratra ao anatinao. Asehoy na dia tsy mifananiana azy, tsy atao hoe jereo, fa atao vita. Tsy azo afenina hoy ny tompo. Tsy azo afenina ny tanàna miorina ao amin'ny tapitendrombohitra. Hita ho azy, talaka ho azy, na tsy te hijery ianao dia mitopy ihany ny maso. Manahoana ny fampisehoantsika ny hatsaran'ilay niantsontsika avy amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Fa zany eneny nametrahana sy ny antsonantsika. Zany. Ka raha ao amintsika, ao aminao, no ampamirapiratra izany fahazavana izany. Ahoana kosa ny fomba ampamirapiratana izany. Tonga amin'ny fizarana fahatelo sika. Amin'ny alalan'ny asa soa sy mivaingana. Tsy resaka teny io, tsy resaka kabary io, tsy resaka fihetsiketsehana io. Asa soa sy asa mivaingana. Zany ingeny nataony reto magy reto e. Hoy ny tononkira-mpanao salama hoe tafaona ny fitiavana sy ny fahamarinana, mifanoroka ny rariny sy ny fiadanana. Misy zavatra rososona ampiarahan'Andriamanitra. Rehefa mampamirapiratra ny fahazavany izy, dia izao ny voninany misandratra ary ny fitahiny mirotsaka amin'ny olona. Moa tsy zany ny iran'ny anjely. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Ary fiadanana ety amin'ny tany amin'ny olona kasitrana. Mifamaly ireo, mifanoroka ireo. Ary zao ny voasoratry ny apôstôly tao amin'ny vaky tenitsika. Amin'ny alalan'ny vaovao mahafaly, ny hafa firenena dia natao hitambatra amin'ny jiosy ka hiara-mandova ny zavatsoa natokan'Andriamanitra ao amin'ny vahoakany. Dia ho tena iray ihany ary ombona anjara amin'ny fampanantenan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesoa. Tanjon'ny fiangonana ve zany? Tanjoko sy tanjonao ve zany? Satria sady mifaly amin'ny samitsika ihany e. Hoy ny tompo, ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao. Ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao. Izy io miteny io, ilay fahazavana tonga eto amin'izao tontolo izao io miteny io. Efa tonga izy, ary zao taona vaovao zao, izay mandimy amin'ny fankalazana ny Krismasy, dia hitaomany tompo asy ianao, amirapiratra, hanazava ny manodidina. Tsy fidifidy. Ninninona firehany, ninninona volokodiny, ninninona sarangany, ninninona fahaizany, ninninona toetrany, ninninona fahalemeny, ary ninninona koa heriny. Reo rehetra reo tiany ny tompo, ampamirapiratanao ny fahazavany avokoa. Ary tiany ianao ikendry ny ombona amin'ireo amin'ny lova tsara homanin'ny tompo. Misy teolojiana ray dia nilaza mihitsy hoe so anao mieritreritra fa andeha irery any amin'ny paradisa any, tsy mandeha irery any ianao. Fa tsy maintsy miaraka amin'izay nitaominao ho any. Tsy maintsy miaraka amin'izay babonao, ka tsy manaiky hoe hijanony ety fa tsy maintsy miaraka aminao any aho.
hoy ny tompo ianareo ny fahazavana zao tontolo zao tsy azo afenina ny tanàna miorona tapotendrim-bohitra ary tsy misy olona mandrehetra jiro ka mametraka azy ao ambany kapoaka fa apetrany ao amin'ny fanaovanjiro zany ho talaky ka dia mazava amin'ny ao an-trano dia nytoyny ary ao ka azava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo ahitany ny asa soa ataonareo ka kalazany ny rainareo izay any an-danitra ahitany ny asa soa ataonareo ao ka azava eo amin'ny firenena ny fahazavanao fa azava fotsiny eo amin'ny samysika na azava amin'ny samy ianao fa azava eo amin'izao tontolo izao mba ahitany ny asa soa ny asa mivaingana ataonao ka ankalazany ny ray izay any an-danitra asa raha mba tanjon'ny fiainantsika izany ireo le tsy mahalala ny tompo ireo zay mbola misalasalany amin'ny mahandriamanitra azy hankalaza miaraka aminao ny ray izay any an-danitra zay no amarana anazy fanontaniana asa inona ary asa manahoana ary mitodika amin'iza ny asa ampisehoanao ny fahazavan'ny tompo sao dia asa tsy mampiseho ny famirapiratany e sao dia asa tsy mahate anatona na tsy te handraisana izany fahazavana zany fa mampandositra misy angepino mampandositra olona misy pino mampandositra olona sao dia asa mampiseho ny fireharehantsika manana ny tompo ka tsy te hizara ny fahasoavana amin'izay mbola tsy mahalala fahasoavana anie antsika amina teo fahasoavana fanomezana ho an'ny olona zay tsy mendrika zany no heviny ka ny tsy mino rehetra dia tsisy mendrika ny famonjena na iray azo tsy mino izy ka fa za koa taloha dia tsy mendrika satria tsy nino saingy izao amino dia mieritreritra kosa ny mbola tsy mino tahaka taloha aho zany ny filazantsara rehefa mahery ianao izy hoy ny tompo tamin'ny petera dia mimpaherezy koa ny rahalanao faherezana mitondra fampaherezana fahasoavana mitondra ao amin'ny fahasoavana fahazavana mitondra fahazavana ho an'ny hafa kometeza hanazava amin'ny fahazavan'i Kristy ka mahasarika magy jentilisa be dehibe dia mety gaga ihany ny sasany hoe ahoana kosa e kirenenge izy raha mandany tompoko raha nampianatra ny tompo ary zay no maranako azy raha nampianatra ny tompo ao amin'ny Matio 5 dia ambarany ao rehefa miresaka ny fitiavany izy ozy raha zay miarabanao ihany na rabainao inona moa nataonao mihoatra noho ny jentilisa zay tianao ihany no tiavinao inona no ataonao mihoatra noho ny tsy mino fa tiavany fahavalonao dia ho zanaky ny rainao zay any an-danitra ianao fa io ray io hafahafa mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy amin'ny tsara fanahy ohatrany tsy manana discernement ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy meny masoandro daoly mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina ny marina sy ny tsy marina meny ny ranonando tsy zay moa ny sodrantsika rehefa tonotaona tahaka zao ny andon'ny lanitra sy ny tsirony tany eny eo aminao fa ny ray dia manome zany ho an'ny marina sy ny tsy marina ary zaho sy ianao koa tia no tahako zany dia ho zany anie ty taony ty ho antsika ary ho zany tokoa anie ty taony ty ho an'ireo zay mbola tsy mahalala ny tompo fa te halala ny tompo na tiany ny tompo hahalala azy amin'ny alalan'ny famirapiratanao mitsangana ary mamirapirata efa tonga ny famirapiratanao ary efa tonga le ohatra tsara nitondra zany famirapiratana zany Jesosy Kristy raha tsy mahalala ny tenin'Andriamanitra tsika raha tsy mahalala ny Jesosy Kristy sy ny fombany isika raha tsy mahalala ny asany tsika tsy afaka hitondra zany fahazavana zany amin'ny fombany saingy efa tonga izy ary nomeny ny fiangonana ny soratra masina zay azahoantsika mandinika ary azahoantsika mandroso amin'izany ka hatonga izao tontolo izao iantefan'ny fahazavan'i Kristy satria izany
ny antsoina aisy ianao ary anavaozany ray ny taona mba ho taom-panavaozana ho antsika ane zany ary ho taom-panavaozana ho an'izao tontolo izao anjakan'ny ady sy ny raonady sy ny loza sy ny korontana ary ny tsy filaminana isan-karazany isan-karazany tsy ho amin'ny fiangonana ane zany fa ny fiangonana kosa ane ahitondra zany fiadanana zany hitondra izany fahazavana zany eo amin'izao tontolo izao maizina ary izao tontolo izao mikorontana raiso ny fitahiana dia eo aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ampiorina anareo amin'ny fahamarinan'Andriamanitra ka amira-piratanareo amin'ny fahazavana tsy mety levina mandrakizay Jesosy Kristy lay mazava tonga eo amin'izao tontolo izao torio Kristy ary raiso ny fifaliany sy ny fiadanany amen petraka isika
so amin'izany. Dia mbola mpifaliana trano ry havana no iara-panatsika nahatratra ity taona 2024 ity. Miarabantsika manokana koa ny filohan'ny tafo izay mbola tsy eto an-toerana fanentan-drazana ary nangataka ny tenanay solotena azy amin'ny fandraisam-pitenenana amin'ny anaran'ny fiangonana. Koa faly ny mpitandrina sy ny komity ary ny tompon'andraikitra rehetra eto amin'ny fiangonana miarabantsika nahatratra izao taona vaovao izao. Hoy ny tenin'Andriamanitra izay iara-panatsika ary mpaherezana antsika amin'izao tao-pifaliana izao izay hita ao amin'ny Joba 2:20 manao hoe mifankazahary amin'ny tsy toy ianao dia hiadana. Izany no hahatongavan'ny soa aminao. Te hiadana antsika amin'ity taona ity, te hanana fahasambarana, te hanana fahombiazana. Mazava ny tenin'Andriamanitra. Andao anatina ny tompo bebe koa, andao andray an'i Jesosy Kristy ao am-pontsika, satria Jesosy rery ihany loharanom-piadanana ry havana. Ka raha te handihy taona mahafinaritra ianao, taona tsisy fahasahiranana, tsisy zavatra manahirana, dia raisy Jesosy Kristy. Ataovy manjaka am-ponao izy, andao hiaraka amin'ny isan'andro isan'andro, dia hahita soa isika. Ka ho tanteraka amintsika anie izany teny mamy izany, ary manaova mirary antsika handihy taona 2024 sambatra eo ambanin'ny fitahin'ny tompo. Saotra tompoko. Fa maty ny tena raha tsy misy fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa. Jakoba 2:2-20. Ny mpitandrina sy ny komity afimatolozy dia faly miarabantsika amin'ny andalan'i Jesosy Kristy, lohan'ny fiangonana sy tompony asa. Toy izao indray ny vaovao antsika anio, vaovao nasionaly, fiofanana SAP KNPL. Miverina ny fampianarana SAP KNPL isaky ny alarobia hariva amin'ny 8 ka hatramin'ny 9 Ny lohahevitra zaraina amin'ny alarobia izao dia ny hoe les conditions de la paix dans une structure presbytéro-synodale izay tarihin'ny mpitandrina eto amintsika. Fiarabana taom-baovao na taratasy fiarabana taom-baovao isika avy amin'ny FMM ny fiaraha-miasan'ny mpitandrina, Randrianandrasana Lucien Albert sy pasteur Emanal, pasteur Arjona Marie-Angèle ary ny sampana SVKI. Fifatikana nasionaly, koa amin'izany satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika anaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba miniota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao. Hébreu 12:1. Araka ny iarana napaka nandritra ny sinoda lehibe, dia manokana fotoana iarana mivavaka sy mifadianana ny tafo 150 sy ny fiarah-mivavaka amin'ity taona 2024 ity. Ny fotoana voalohany anaovana izany dia ny Alahady 12 Janoary manomboka amin'ny 12 ratoandro ka hatramin'ny 3 ratolakandro ho an'ny tafo rehetra sy ny fiarah-mivavaka. Rehefa vita izany ny fidirana faloha amin'ny Alahady herinan'io, dia mitohy amin'ny fifatikana isika eto amin'ny afipimatolozy. Koa manentana antsika rehetra hiomana ny fo amam-panahy ho amin'izany teny izao. Installation et consécration. La FPMA a l'honneur de vous inviter à un événement d'exception qui aura lieu le samedi 18 janvier 2025 à 14h30 au 16 rue Chauchat, Paris. Lors de cette journée mémorable, nous aurons la joie d'assister à la consécration et la reconnaissance du ministère de pasteur l'Inde Indiana Felassou, à la consécration de la première promotion de catéchistes et à l'installation officielle du nouveau bureau central de la FPMA. Nous vous invitons chaleureusement, les membres de la FPMA, nos partenaires et toutes les personnes de bonne volonté, à se joindre à nous pour célébrer ces moments historiques. Que Dieu bénisse cet événement et qu'il guide nos pas dans cette nouvelle étape de notre mission. Vonjy-ranovaky Mayotte. Mifampitondra izay mavesatra fa izany no hanatanteranareo ny lalàn'i Kristy. Galatiana 2:1-4. Naharay fangatahana fanampiana avy amin'ny fiangonana protestanta iraisam-pirenena ny Mayotte isika noho ny rivodoza Shido. Koa rehefa nivory ny vondrona asa sosialy sy ny USPMA ka nandray ny tenin'Andriamanitra, dia napita izany tamin'ny biraon'ny fiangonana ary mandroso izao fandaminana izao.
misy orana napetraka ary ampidirana ary afaka manosaka izay fo ho fanohanana io fiangonana any mayoto io isika. Ary misy fomba hafa koa ahafahana mandray anjara amin'ny alalan'ny SPMA, ny SEMEP, ny virement ary ny chèque mahazahoan'ny rehetra mandray anjara. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza amintsika fa ho tahiana izay manana fijery mangoraka ary izay miantra ny malahelo dia mampisambotra ny tompo ka izay nomeny dia honerany kosa. Koa mareza antsika ho voninahitr'Andriamanitra. Vaovao faritany, fisaorana vondro mavakapo, miara-patsika natratra ny Noely 424 noho ny fahasahoan'Andriamanitra izay tao po dia fary ary misaotra ny pasteur Élisée Mivady sy ireo diakona telo tonga nanatanteraka ny fanompoam-pivavahana Noely teto aminay. Nahafinaritra ny fotoana sy ny fionana noho ny fitahian'Andriamanitra, mirato am-baovao soa ho an'ny fahatsanina rehetra. Vaovao eto amin'ny tafo, famangina manjo, ny famangina ny fianakaviana Raphaël Aja sy Rondro ary Raphaël Girard sy Mireille dia ho tanterahany ny lahady 7 janoary amin'ny fitirana faharoa. Taratasy fisaorana, ny fianakaviana Faratina sy Andro Barson dia mitondra ny teny fisaorana ho an'ny pasteur, ny komity sy ny fiangonana manontolo tamin'ny famparezana sy ny fampiononana, ny fitondrana ambavaka nay ary ihany koa ny fanehoanareo tamin'ny fomba hita maso ny tenin'ny tompo hoe ny fampitondra azy izay mavesatra tamin'ny falasan'ny reninay sy hovalinay ny fitiavana nasehonareo fa Andriamanitra manankarepahasoavana ny amaly izany. Misaotra indrindra tompoko. Misy fianakaviana iray nanolotra rakim-pisaorana 100 € ho an'ny vinatrano fiangonana. Isaotra ny Jehovah lalandava aho fa eo ambavaka mandrakariva ny fiterana azy. Salamo fa 430 fianakaviana iray manolotra 200 € ho an'ny vinatrano fiangonana. Mangataka ny hira fanampiny faharoa. STA fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalako ny teninao. Salamo fa 710 ny andininy fa 700. Ty fidirana STA taorian'ny fialan-tsasatra dia ny alahady 12 janoary reninan'io amin'ny folona maraina any amin'ny Vieux Temple. Alahadin'ny taranaka manokana ny alahady 2 febroary ny fiangonana iarabany ireo fianakaviana nahazo farasy 5 taorian'ny 12 janoary 2024 manakakehitriny. Miverina ny étude biblique ny talata ho avy izao amin'ny fitora sasany arivo amin'ny alalan'ny Zoom ary misy ihany koa ny permanence ampitandrina ao birao ny talata amin'ny 10 ka hatramin'ny 4 arivo ary ny alakamisy amin'ny 10 ka hatramin'ny 9 atolakandro. Azo atao ihany koa ny miantso ny mpitandrina na maka rendez-vous raha ilaina izany. Ny tompon'anjara amin'ny fanadiovana ny trano fiangonana an'io dia ny SVK sy ny SLK ary toy izao ny diarintsika manaraka ny alahady 12 janoary fidirana indroa amin'ny 7 sasany sy amin'ny 11 arahana fifadikanina amin'ny 12 ka hatramin'ny 3 arivo. Ary ny alahady 7 janoary fidirana indroa ihany koa amin'ny 7 sasany sy amin'ny 11 any amin'ny Vieux Temple. Misaorantsika nahatratra amin'ny farany voninahitra ho an'Andriamanitra ireriany. Fanaontsika ny miarahaba ireo vahiny izay sendra mandalo na votonga miara-mivavaka eto ka dia angatahana mba hitsangantsika na avy any amin'ny tanàna hafa na avy amin'ny toerakafa. Dia faly zay miarabanao ary mandray anao tonga soa eto amin'ny FPMA Toulouse. Na dia ianao rery aza no mijoro dia azafady fa tsy nahita tato efa nitsangana izy tamin'ny lasa fa mety ihany. Na dia nareo mianaka aza no mijoro dia ery lehibe ho anay ny arahanareo nampiombona ny feonareo, ny fonareo, ny fanahinareo taminay tamin'izao fotoam-pivavahana izao. Ka dia misaotra anareo makasitraka anareo indrindra zahay ary dia mirarosoa anareo ny Andriamanitra ny fiadanana ny omba sy atateraka ny antony nahatongavanareo eto ary mbola hitantana anareo any amin'izay alehanareo indrindra ity taona 2024 ity taona vaovao dia mirary taona sambatra ho anareo koa ny fiangonana manontolo. Dia tsaroa fa naoviana anareo ny mandalina mitoetra eto misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse. Misaotra indrindra tompoko mahazo mipetraka nareo. Fanaontsika ihany koa ny miarahaba manokana sy mitrotro ambavaka ny zokiolona izay natratra ny tsingeritaona nahaterahany tamin'iny volana Desambra iny. Misy efatra mianada izy angatahana hitsangana izay manatrika eto. Ramatoa Andriamampianina Lala tsy eto izy
fa any amin'ny région parisienne amin'izao fotoana matsiaro ambavaka azy tsika rakotony rainy Clarisse raha eo ianao dia mba mitsangana Andrembololona Daniel ary Andriamatoa Rafalimanana Julien dia faly zay miarahaba anareo na tratra ny tsingeritaona na aterahanareo fahasoavana avy amin'ny tompo zany ho anareo saingy fifaliana ho anaiky satria ilay tompo iombonana no nitahy anareo ary natateraka zany teo amin'ny fiainanareo ka dia izy ane mbola navaoatra ny trany ny fitantanany anareo hiaro anareo amin'ny ratsy rehetra ary atanteraka ny tsara na inona voninahitry ny anarany io Andriamanitsika io dia Andriamanitra matoky ary matoky hatramin'ny kely indrindra izao no ambaran'ny tompo amin'ny olony aza matahotra na manahy fa na ny volondohanareo aza efa voaisa mety anontany ihany ny sola amin'izany hoe ahoana ny volonay tsy ilay volondoha araky ny fijeritsika fa zay lazainy ao anatin'izany dia itiny hoe na dia ny madinika indrindra eo amin'ny fiainanareo azy na dia ilay tsapanareo mihitsy anisan'andro io azy hitan'ny tompo io ary hitsinjovany anareo ary dia zany nampahirezana anareo fa matoky io Andriamanitra io ary dia izy koa nametrahantsika ny fiainanareo hivavaka isika tompo Andriamanitra misaotra anao zay fa tsara ianao sady mpanao ny tsara misaotra ny amin'ny reto zokinay sy ray aman-dreninay reto no tantaninao narovanao tamin'ny ratsy rehetra ary natratra nitsingeritaona nahaterahany mifaly eo aminao ary miara-mifaly amin'ny fianakaviana izahay koa izay fianakaviam-benao dia miara-mifaly amin'izy ireo ary te hiara-misaotra anao noho izany fahasoavan-dehibe omenao azy zany dia mivavaka ho azy ireo zahay ny fitahianao mananambiampy ny fiadananao ny fifalianao maharitra mandrakizay ary ny fahatanterahanao tompo ho amin'izy ireo isan'andro ka hifanantitra amin'ny zanaka manjafy ary indrindra ahita isan'andro ny anavaozanao ny fahatsaranao eo amin'ny fiainany matoky zany zay ko dia rainay ankalazainay ny anaranao ary omenao azy ireo feno tompo ny hoela velona ao anaty fiadanana satria zany ny fanirinay amin'ny maha-olombelona dia misaotra ray zanaka ary fanahy masina ary egany ny fiadananao ho amin'ny olonao izay ankasitrahanao amen maso mipetraka ianareo dia mirary sotompoko Ravana malala ao amin'ny tompo amin'ny anarany komité ny trano izay 5 menada ao amin'ny comité de pilotage ny tetikasa trano fiangonana ireo tompon'andraikitry ny tarikasa 5 sy ireo mpiara-miasa rehetra dia manantitra ny fiarabana ho mba mpiarary tsoa ho an'ny fiangonana manontolo nahatratra zao taom-baovao 2020 sy 2020 izao anterina trano ny teny fikasana voarain'ny fiangonana anatanterahana ity viana lehibe ity azahoana trano fiangonana dia ny hoe ndao itsika hitsangana sy hanangana Nehemia 2:18 nanteriny hafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra voaraintsika androany alahadiny taom-baovao zany teny zany hoe mitsangana mamirapirata fa tonga ny famirapiratanao araka ny Isaia 80:1 koa ho taona tena hitsanganantsika ny sy irosotsika bebe kokoa amin'ny tetikasa trano fiangonana ity taona vaovao ity satria Jesosy mihitsy ilay hazavana mamirapiratra amin'ny tsilo ny diantsika izy no maniraka antsika hitsangana anao sy anohy ny asany ary hitondra vokatra ka dia ho ampinga hoentintsika makivaky ny taona vaovao anezany taona izany manaraka izany noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia tanteraka soamatsara ny hetsika nataontsika tany Gardosy tamin'ny 20 volana Desambra lasa teo noho ny fotoana fanotana tamin'ny krismasy ny fotoam-bavaka faran'ny taona ny fialan-tsasatra teo koa ny tsy fahasalaman'ny maro dia mialatsiny fa mbola tsy afaka nivory ny komité ny trano ary dia tsy mbola vita ny tatitra ara-bola na bilan financier koa tatitra moraly fohy no ampitaina amintsika anio
misaotra an'Andriamanitra tsika fa nanehoany tanteraka ny fahasoavany tao anatin'izany hetsika izany. Hita taratra ny firaisapon'ny hery velona rehetra ny FPA-Matolozy nanatanteraka iny hetsika iny tamin'ny mpitiavana, tamin'ny mpanolora-tena mavitrika, tamin'ny vavaka, tamin'ny fahafoizana fotoana, vola, arena, tamin'ny fanolorana ireo talenta nomen'ny tompony tsirairay ka nahatonga azy ireny ho fanomezam-pahasoavana ny fiangonana nanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Herinandro katroka mialohan'ny hetsika dia mbola tsy feno 50 ny isan'ny mpandray anjara fa isaorana antsika rehetra nanaiky ny bitsiky ny fanahy masina ka ny andro ny 12 volana Desambra tany Gare d'Ouche iny dia 700 no isan'ireo nitondra ny anjara biriky ho an'ny vina trano fiangonana. Eto dia mangataka ny famindraponareo tamin'ny zavatra mety tsy nahafapo anareo tanteraka tamin'ny hetsika iny. Dia izany moa dia mazava ho azy fa dia akatsika lesona ho an'ny hoavy. Koa ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na everintsika aza, araka ny hery izay miasa atao amintsika ho azy ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay. Amen. Mitohy ny asa, mitohy ny ezaka ataontsika ary ho fanentanana antsika amin'izany dia ny vava ny zaza madinika no hanambara ny fiderahana an'Andriamanitra sy hampitombo ny fanoloran-tenantsika mitaonantsika ao anatin'izany. Mijery finaritra tompoko. La vidéo. Tsisy feo. Tsy afaka alefasany. Okizao raha tsy mety rehefa Zao koa isika dia tonga amin'ny fotoana izay arabantsika ny mpitandrina amin'ny vady nahatratra ny taona vaovao izay fanao ny fiangonana isaky ny lahady voalohany taona. Ka miangavy ny mpitandrina amin'ny vady zany hijoro etỳ anoloana, azafady tompoko, dia ny komity rehetra azafady ny solitenan'ny USPMA, ny olona izay tonga eto sy ny mpanamarom-bola ny fiangonana hitsangana etỳ anoloana azafady hiraba amin'ny anaran'ny fiangonana. Misaotra tompoko. Dia misy feokira kely mandra-pahatonga an'izareo ety satria ohatran'ny maromaro an'izy ireo. Eny pasteur mivady, indreto ny fiangonana, indreto ny komity, ny loholona, ny mpikambana amin'ny USPMA, ny fiangonana manontolo zany raha ny tena marina. Amin'izao taona vaovao izay irahantsika misandratra izao dia fifaliana lehibe ho anay menakavy reto, ho an'ny fiangonana manontolo, ny manantitra ny fiarabananareo mivady, nareo menakavy, nahatratra izany taona vaovao izany noho ny fahasoavan'ny tompo. Misy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo faharaiky amby 20 andininy 15 manao hoe mivaky toy izao anaran'ny tompo: Jehova hiaro anao na mivoaka na miditra.
hatramin'izao ka ho mandrakizay. Izany no teny mamy irinay ho anareo menakavy, ho anareo mivady amin'izao fiandohan'ny taona izao. Irinay tokoa fa Jehovah no mpiaro anareo. Mpiaro antsika izy fa tianay koa mba hiaro anareo manokana izy. Satria anareo dia ray aman-dreny ampanahinay, mitaizanay amin'ny tenin'Andriamanitra, manitsy anay. Ka na mivoaka na miditra ianareo, naizanaiza le anareo hatramin'izao ka mandrakizay, dia io Jehovah io ny irinay tena anome ny fahasoavany aminareo, androtsaka izay ilainareo rehetra amin'ny fiainanareo, izay mahasoa anareo, ary hiaro anareo amin'ny fiainanareo rehetra mandritra ity taona ity. Dia ho tanteraka aminareo ane izany. Dia manaraka izany dia mangataka ny fiangonana hitsangana mba hanamafy izany fiarabana izany. Indreto ny fiangonana FP Matolozy, misy koa ireo manaraka ny fandrom-pivavahana amin'ny alalan'ny YouTube izay faly dia faly miaraba anareo. Ary maka izany fiarabana izany dia misy solom-body akoho atolotra ho anareo avy amin'ny fiangonana, avy amin'ny komity, avy amin'ny loholona, avy amin'ny USPMA, avy aminay menakavy. Dia ny fiadanan'ny tompo tokoa ane hiaraka aminareo, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo mandritra ity taona 2024 ity. Dia azo fahasambarana ianareo anatin'ny asa fanompoana izay mbola miandry anareo. Ary tsaro fa eto izahay, eto ny fiangonana manoa anareo ambavaka sy amin'ny fomba maro samihafa arak'izay azonay atao. Ka dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ka dia andray tananareo ny tenako, ny tenako ihany angamba aloha, misolo tenana menakavy, arapaina. Dia mitehaka ny fiangonana, fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Misaotra tompoko, mahazo mipetraka tsika. Teny kely ny Raimbava. Ny voalohany dia fisaorana. Misaotra an'Andriamanitra satria notahiny isika menakavy ary dia afaka namakivaky ny taona 2024 iny. Mahatratra sy manitsaka izao taona vaovao izao ary afaka mamakivaky zany amin'ny fanantenana miaraka aminy. Isaorana ny tompo lehibe zany. Misaotra ny tompo koa fa ranomarina dia zandry ihany ny tenanay. Fa natao zokinareo, ray aman-dreninareo no ny asa fanompoana. Ka dia isaorana izy izay nanendry ho amin'izao asa fanompoana izao, arengana izy anambina ny teny rehetra, ny asa rehetra, ny vavaka rehetra, ary ny zavatra rehetra izay ny tanterahana teo anivon'izany ministero zany, ka azon'ny tsiraray avy sy ny isam-pianakaviana ny sitrahana, azon'ny fiangonana manontolo ny sitrahana nandritra izay taona lasa zay samy taona ho avy. Ary dia mitsodrano anareo koa zay. Engany Andriamanitra ny fiadanana hatanteraka izay rehetra tokony ho anareo. Ka indramiko ny teny voasoratra Paoly Apôstôly ao amin'ny Filipianina 4 izay manao hoe fa Andriamanitra hatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araky ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Voafeny zany daholo, ninon'inona ny tokony ho anareo. Mihoatra lavitra noho izay eritreretinay, na saintsainay, na irinay, na koa mety angatanay ho anareo, izy ane anome zany malalaka ho anareo mandritra taona ity. Dia mirary taona sambatra ho anareo rehetra izay tompoko. Farany indrindra dia tsy ny firarintsoa ihany no nomenareo anay sy ny tsodrano, fa dia anareo vola makarena. Ny solontenan'ny fiangonana manontolo ny komity, ka dia misaotra ny fiangonana manontolo zahay. Arengany Andriamanitra ny fiadanana ampitobaka be dia be ny haren'ny lanitra ho anareo mamakivaky ity taona ity. Azahoana manefa ny adidy, fa indrindra azahoanareo manome voninahitra azy amin'ny alalan'ny asa tsara, ny asa mahavokatra, ny asa mivaingana. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, misaotra tompoko. Mahazo mipetraka isika tompoko.
tonga amin'ny fotoana ny fanatitra isika izao ry havana fatatsika moa fa rakitra indray mandeha any ny tatazana fa marakitra ireo rakitra fanaontsika rehefa fotoan-dehibe izay farafakely ny rakitra intelo zany hoe rakitra indray mandeha fa mafonja zany no atanterantsika izao tsarovy a fa zay manome fifaliana no akasitran'Andriamanitra ary tsarovy fa ny asa izay napetraky ny tompo tamintsika dia mila fanohanana rabola noho izany dia mila ny fiezantsika tsirairay avy ao anatin'izany ary tsarovy fankasitran'Andriamanitra ary omeny valisoa izay rehetra manaiky hiasa sy hanome maimaim-poana ho azy satria nandray maimaim-poana avy aminy. Ataontsika ny hira 570 dia tatazana ny rakitra ho antsika izay andoha amin'ny alalan'ny carte bleue dia isy antokona dekona ijoro eto angatahantsika androso avy hatrany mba tsy ampitarazoka ny fotoana. Lazare banjaka no atuno trayana no eana netai tratrana netamava anumare zai no lasa benisua etana Tuizantsika amin'ny 545.
manasantsika iray latabatra amin'ny tompo fa te hizarany tenany sy ny aminy manontolo amintsika izy mba azahoantsika kosa manamafiorina ny fitiavantsika azy ka navaozantsika koa ny fandroratenantsika ho azy ka ampiraisy no tena iray isika miara-manompo satria niara-nantsoina. Manao ny hira 8:490 isika dia mangataka ny dekona mba hiakatra ity. Tofeo amin'ny sambo kelina ety. Aminareo rehetra ny fiadanan'ny tompo aoka hiara-mitsangana isika dia izaro zany fiadanana zany eo amin'ny eo akaikitsika hiteny aminy hoe ho aminao ny fiadanan'ny tompo na amaly hoe ary ho aminao koa. Aminao ny fiadanan'ny tompo, aminao ny fiadanan'ny tompo, dia ho aminao koa, aminao ny fiadanan'ny tompo. Asandrato ny fonare eo amin'ny tompo. Aoka hoderaintsika ny tompo Andriamanitra. Entiko tompo ray mason'Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Mety tsy mahavonjy ny isaorana ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay sy nanolo tena monjy anay. Amin'ny alalany koa ny deran'ny anjely ny fiandriananao. Itsaon'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra. Ary arahan'ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany midera ny anaranao amin'ny fiobiana. Ary izay koa ankehitriny tompo dia miara-manandratra ny feonay aminy. Ka mifanajana lehibe ny deranay hoe aoka angina ao anatrehan'ny tompo isika iaino sy anaraka tsara ary eritreritra ny teny milaza ny amin'ny fanasan'ny tompo voalohany izay mbola ankalazaintsika mandraka ankehitriny mandra-piveriny Kristy eny amin'ny rahony lanitra. Fa Jesosy Kristy tompontsika tamin'iny alina izy namadia anazy dia nandray mofo. Ary efa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy tia ny tenako izay omena ho anareo izao no ataovy io fahatsiarovana. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy nisotoa amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Fa na oviana na oviana no nisotra ianareo na ny mihinana itony mofo itony dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Petraka isika ry havana. Iombom-bavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra ranay tompony lanitra sy ny tany
fa noho ny famindramponao aminay mpanota mahantra dia nomenao ny zanakao lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Ankehitriny rainay any an-danitro, ndreto izay manao eto anatrehanao ny fahatserovana ny fahatongavany zanakao olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin'ny maty, ary ny fonany mandrakizay ho anay, ka dia miandry sy mitalao ny fiverenany indray izahay. Ankehitriny raha io, dia haidino ny fanahy masina mba hameno ny fonay, ka andraisanay ny tomponay amin'ny finoana velona, amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao. Andraisanay ny fiadanany, ka hiadananay mamakivaky ty taonay ity, ary andraisanay ny fahazavany, ka hamirapiratanay eo anivon'izao tontolo izao. Dia ny fanahinao masina pahary, mpamelona, mpanamasina no hanome anay izany rehetra izany, miaraka ny fiangonana. Ry Jesosy Kristy Tompo, izay zay tonga eto anatrehanao mba iombona amin'ny latabatra masina, dia mangataka aminao mba hampiraisina aminao tahaka ny santy. Ampianary ny fankaty tahaka ny tiavanao anay izahay, araka izay ara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo, ny fiononana sy ny fifaliana aminao, dia ianao izay miara-manjaka amin'ny ray sy ny fanahy masina, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. 7:514. Ahafahantsika manatona ny ray ary miara-manonona ilay vavaka manao hoe rainay ô izay any an-danitra, ho masinina aneny anaranao, ho tonga aneny fanjakanao, atao aneny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay an'io ny anina sahaza ho anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao amin'ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Aoka hitsangana ny mpandray fanasan'ny Tompo. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Fa sika rehetra izao na dia maro aza raha samy hafa, dia tena iray ihany satria samy nandray tamin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapako ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy Tompontsika, izay nalatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Hoy ny Tompo, indro efa mitsangana ao am-baravarana aho ka mandondona, raha misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana, dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko. Izao sakafo piraisana izao anasan'ny Tompo asy ianao, mba hananantsika firaisana amin'ny ray, ary hananantsika fiombonana amin'ny samy isika. Hoy ny Tompo, efa vonona avokoa ny zavatra rehetra. Manao ny hira fa 4:520 isika. Mahazo mipetraka ny tsiparay fanasan'ny Tompo, ary dia hozaraina amintsika ny mofo sy ny divay, izay efa nahazo dia mahazo mipetraka mba ahitany dekona izay mbola tsy nahazo. Rehefa tafaverina ity ny dekona dia miara-mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka isika. 4:520.
Oko Jesosy Kristy tompo fitronareo rehetra ity fa tiano rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keliko. Izao no ataovy ho fahatserovana. Jesosy Kristy tompontsika izay voaomby tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, nefa nanome anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ene ampahery sy hiaro anareo amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay ho aminareo ane ny fiadanana. Hira fa 920. Petraka isika. Iadra ivavaka isika tompoko. Ry Jehovah Andriamanitra eo, rainay mandrakizay ianao ary rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny dela sy ny laza dia atolotra anao hatrany, ary ny misaorana amin'ny tafotafo tompo dia atolotra ianao satria avy aminao ny zavatra rehetra. Misaotra anao tamin'ny tian'io ity indray raha afaka natanteraka izao fanompoam-pivavahana voalohany amin'ity taona 2025 ity izahay. Misaotra anao ny amin'ny teninao izay nentin'ny mpanomponao tompo, dia ny nampatsiahanay fa fahazavana eo amin'izao tontolo izao izahay. Koa dia misaotra tompo ary enga tokoa ane mba tena ho fahazavana izay sy ho fantsom-pitahiny ho an'ny izao tontolo izao, indrindra ny manodidina anay. Dia apetraka feno am-pelantananao ary tompo, izao fiangonana izao mandritra ity taona izay ho diavinay ity, dia ilay taona izay tsy fantatray kory ny fiainanay ho avy. Na ny ampitsonay ara tompo dia miafiny ao anatrehanao, miafiny ao anatrehanay, saingy kosa hitanao mariary. Koa dia hitaridalana anay mandrakariva ianao tompo, ary tarika anay amin'ny lalan'ny fahamarinanao hatrany, mba andehananay amin'ny lalan'ny mandrakizay. Dia misaotra ny amin'ny asanao rehetra, misaotra ny amin'ny asa-pamonjena izay nataonao ho anay, ary misaotra koa ny amin'ny mpitandrina tompo izay napetraka ao eto amin'ity fiangonana ity, hampianatra anay, hitarika anay amin'ny fanarahana anao. Koa dia ianao tompo mbola omba anazy hatrany, omba ny ankonany ny vady aman-janany, ka mba tonga azy anatanteraka ny fanompona am-pifaliana tompo, fa tsy amin'ny fisetona. Ankehitriny koa izay Jesosy dia mivavaka aminao ny amin'ny mpitandrina matianina. Avy aminao tompo ny zavatra rehetra ary ao aminao. Koa dia mampianara anay tsirairay avy, hanolotra ny tenanay ho fanatitra velona, masina sitraka ao Andriamanitra, ka tonga anay hanohana izany
asa mpanompoana izany dia ny mba hananany fiangonana rehetra eto amin'ny FPMA pasteur Matianina mba atongan'izy ireo hianatra ny soratra masina, atongan'izy ireo fantatra tsara ny mazava, satria ataonay ahoana tokoa moa tompo no ahay raha tsy misy ny mampianatra, ko dia ianao tompo, lay tompo ny vokatra, satria be ny vokatra ho ianao fa maro ny mpiasa. Ianao no anome olona tandrify ho amin'izany pasteur izany, ko dia apetraka fenao ampelantananao tompo ny faniriany ny FPMA manontolo anana pasteur Matianina, ka dia ianao Andriamanitra mahay manatanteraka ary mahay manome lavitra zay mihoatra noho izay angatahanay. Mivavaka koa zay Jesosy ny amin'ny vina trano fiangonana zay napetraka ao am-ponay tsiray avy eto amin'ity fiangonana Tolozy ity. Fantatrao tompo ary miariary ao anatrehanao ny fahasahirananay ny amin'ny trano omaly dia omaly fotsiny zao Jesosy dia sahirana, makatsy dia makaroa, ary fantatray fa lakolosy miteny aminay daholo zany rehetrarehetra zany mba tonga anay tompo ho lesy lahatra tanteraka ka hanolotra ny tenanay hanohana an'izany vina-trano fiangonana zany mba hanananay fiangonana malaky. Fantatray fa manana ny fotoananao ianao Jesosy, fa ny zavatra tianao dia ny ahitanay ho vonona ny amin'izany, atonga anay atakatra lavitra tompo ny fahalebiazan'izany fananana fiangonana izany, satria ao anatin'izany fiangonana izany anie zay Jesosy ao izay no ampianarina, ao izay ny ampafantarina ny lalanao dia ny lalan'ny fahamarinanao, ko dia apetraka ifeno ampelantananao izany. Vavaka koa zay Jesosy ny amin'ny tompon'andraikitra rehetra eto amin'ny ity fiangonana ity, ao ny komity izany, ao ny olona koa ao anatin'izany. Ianao anie tompo anafiely an'izy ireny, ary aoka ny fanahinao masina tompo dia ilay fahendrena avy aminao no hitarika trano ny tsirairay azahoany manatanteraka ny asa fanompoana zay efa nekeny teo anatrehanao. Ko raha isaraketo izay tompo dia matsiaro ireo marary rehetra any an-tokantrano Jesosy, hitanao izy ireny ao ny any amin'ny hôpitaly tompo, andro vaovao, taona vaovao izao, avaozy koa izy ireny Jesosy eo, ka dia ianao no hanala ny aretina rehetra ka olona vaovao indray izy hositranonao, ko dia misaotra tompo ny amin'ny fetezanao hiditra an-tsehatra amin'izany tsy fahasalaman'ny olona izany. Dia ao koa ireo mety namoy mahalala, ianao lay tompon'ny fampiononana ane tompo, ampionona n'izy ireny, ianao lay ray mandrakizay, ianao no amafany ranomaso ary ampodindray ny fifaliana mananan'izy ireo fanantenana fa vahiny sy mpivahiny ihany izay eto amin'ity zao tontolo zao ity, fa any aminao anylovana mandrakizay, ko dia misaotra indrindra tompo. Ko raha isaraketo ary izay Jesosy eo dia ianao mbola hitany zao fiangonana izao, ko na mivoaka na miditra izy ireo dia hitay azy ianao, dia misaotra tompo fa Andriamanitra mpiainy vavaka ianao, ary fantatray fa ianao koa dia mifona ao anay andro manalina, ary mangataka mivavaka ao anay ao anilany indray ko dia hisaoranay ianao sahady zay rehetra ataonao amin'ny fiainany tsirairay, dia amin'ny anaranao Jesosy no hanandratana izany vavaka izany. Amen. Araka ny fandaminana moa satria tsy mahazo trano isika fa manao fitaovavana indroa afa-tsy ny alady fandraisana, dia nanapa-kevitra fa anio nanatanterahana ny fiarabana ireo zokiolona rehetra eto amin'ny fiangonana. Tonga amin'izany isika izao ka mangataka ny filohan'ny fiangonana na maromarina koa ny filoham-panampy mba hiakatra ety.
ary mangataka koa ny tompon'andraikitra ao amin'ny asa sosialy mba ho ety akaikinay ety. Fotoana iarabantsika ny zokiolona zao, gaga ihany sika fomba malagasy zany, kanefa fomba zay anehoana indrindra natao hoe fatoram-pihavanana, anamafisana indrindra ny fifanajana sy ny fanajantsika ny fandaminan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ny fiadanana sy ny fihavanana dia ray ihany io fototeny io ao amin'ny soratra masina, ary dia zany no ezantsika iainana ary tandrovana rehefa mahatsiaro ireo zoky isika. Dia ireo zoky olona rehetra marihana fa zay soratra anarana ihany no anatin'ny zoky olona, satria volontaire ny fidirana anatin'izany fa tsy terena isika. Ho antsika aloha, ho an'ny fiangonana manontolo, dia zao nambaran'ny soratra masina, ao amin'ny fotsivolo ny fahendrena ary ny fahela velona no azom-pahalalana. Ilain'ny fiangonana ny zoky olona, satria reny no mitaona azy sy mitarika azy ho amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ary atsiaro mandrakariva ilay tena zoky be fity Jesosy Kristy zany. Ary isika koa dia nantsoina isika zandry ahanaja ny zoky. Hoy ny Levitikosy 7:20, mitsangana raha eo anatrehan'ny fotsivolo ianao ary manajany tavan'ny antom-panahy ary matahoran'Andriamanitra zano Jehova. Ampifamatoran'Andriamanitra ny maha izy azy, maha Jehova azy, ny fanajana ny fotsivolo sy ny antom-panahy. Milaza zany fa tsy aitraitra n'olombelona na fomba ny fametrahana ny zoky olona eo amin'ny toerana tokony isy azy, ny toeram-panajana, ary indrindra ny fametrahana azy eo amin'izany mahazoky azy zany, fa tena sitrapon'Andriamanitra ary fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ary ho antsika zoky olona, zao nambaran'ny soratra masina, na dia mandra-pahantotrareo aza za tsy miova, mandra-pahafotsiny volonareo za no isahirana mitondra anareo, fa za no nanao, zany hoe za no nampisy, za no nitrotro, za no nanabe, za no izy, ary za no hitondra, za no anafaka. Asan'Andriamanitra isika, ary ny fanajantsika zany asan'Andriamanitra zany ny mahatonga antsika manaja ny matenatsika. Indraindray ny olona dia miteny, voinkeo dia nisy an'izany hoe ny any mba tiako dia mba tsy ela velona fa sahirana le ela velona. Zay fotoana omen'ny tompo anao ankasitra ho azy, hifaleo ao aminy, fa samy tsy mety ny mikiry biby ho velona eto sy ny velona ihany, fa sanatrian'izany mijaly ary mitsipozipozy. Tsy zany ny promessin'Andriamanitra amintsika, fa faela velona ao anaty fiadanana, ka dia tsy miovy io tompo io no nankinana ny fiainana. Ka zao fotoana zay arabananareo zao, ahatsiarovana anareo zao, dia ampatsiarovana koa hoe ankino amin'i Jehova ny lalanao, fa ataony tanteraka. Ankino amin'i Jehova ny fiainanao, fa izy ny anomeanao zay sahaza, ary apetrao aminy fa fianony fitahina sy fiadanana. Dia tonga amin'ny fotoana zany zay anonana ny anaranareo, angatanareo mba hiakatra ety, alaina sary, fa ilaina ihany koa ny tahiry tsara zany. Ka na dia eo aza marisarisa ihany mandeha dia andrinay, fa dia andrasanay isika kosa isaky ny voatonona ny anaran'izy ireo, dia mamitehaky isika mandray azy ary miarahaba azy ireo. Meko ny filohany. Ireto ary ny zoky olona izay ho ara-panitsika amin'izao taona vaovao zao, misy 3 minata izy ireo. Ny voalohany zay, Andria mampandry raha tsy mba anà. Raha misy sahina makatia dia mangataka remo sy andriamampianina lala vadiny any Paris zareo fa misoratra anarany eto. Dia afatsika koa izy mbola nahatra ny taona vaovao. Andriambololona Daniel. Andriamfidy Colombe.
Rabe Mananjara Louisette. Rabetrano Isabelle. Ohatra mitady ala azy zany tehaka fideranan'Andriamanitra zany a. Adao toantsika mafimafy koa ho an'ny fideranan'ny tompo. Rabotsitina Laurence. Tsy tsisy tsy eto izy a. Misy fianakaviana mandray ny valopy azafady. Rafalimanana Julien. Tsy eto koa izy a. Sy Rafalimanana Soso Ratieray vadiny. Tsy eto koa zareo a. Zay zany tenen'ny azafady fa iny Soso a. D'accord. Rakoto Jacqueline. Rakoto Arvelo Melonirina Aimé. Azafady fa somary lavalava ihany lalana fa faly zay mandray anareo. Rakoto azafady a. Rakoto be Saondra Lalao. Manaraka Rakotony Rainy Clarisse. Manaraka Rakotony Irina Joséphine. Tsy eto izy a. Tsy haiko raha misy fianakaviana eto a. Manaraka Rakoto Vao Rabe Samuel. Angambany afaka mijanona eo ambany raha ohatra hoe sahirana koa, tsy voatery miakatra. Manaraka Ramaefasolo Ratsimia Pierrette. Tsy eto izy fa raha tsy dia afaka tonga miangona firy tsony, tsarovatsika ambavaka. Manaraka Ramananjo Ramakoto Monique Eliane. Manaraka Randria Maefaso Arlaza sy Randria Maefaso Brigitte vadiny. Tsy tonga tsy eto ry zareo fa dia ho raisina ny valopy. Aterina any an-trano ny valopy. Manaraka Randria Mananjara Manitra René. Randria Masy Daniel. Tsy tonga izy a. Randrianjatov Rachel. Tsy eto toerana fa mangataka ny fianakaviana haka ny valopy. Rasolo Malala Aimé. Ratsira Arvelo Samuel. Tsy eto koa izy a. Ravelonjato Lydia. Razafiny Manana Manitra. Manaraka efa ifarana. Siono Rasomianta Myriam sy Siono Pierre vadiny. Ary farany Vitry Vola Malala Monique.
dia faly mirabanareo ny fiangonana manontolo amin'izao taona vaovao zao. Misy tenin'Andriamanitra izay manao hoe mampianary anay anisan'ny andronay anananay fo endry. Faly izay fa mitombo koa ny taonanareo ary ray aman-dreninay ianareo ka dia miderin'Andriamanitra izay manana anareo. Toy ny ray aman-dreninay ianareo ho anay izay tsy manana ray aman-dreny eto Frantsa moa fa mety amin'ny toeran-kafa na Madagasikara. Dia ny fiadanan'ny tombo tokoa aneo aminareo mandrakariva araka ilay iran'ny tendren'ny mpitendry teo hoe tsy ho tanora mandrakizay kanefa koa misy fotoana daholo ny zavatra rehetra. Faly izay manana olon-dehibe atao amin'ny fiangonana, mbola mijoro miramirana ny adiditsika mpiangona isaky mahita azy ireo tsika ho mpiangonana dia aza misalasala manampy azy raha sendra mavesatra ny entany, raha sendra na tsy fantatrareo izy tonga dia arabany hoe manahoana tompoko. Zay dia zavatra lehibe mihitsy, manahoana tompoko, ina fahasalamana, manahoana zava-dehibe zany ry havana fanajana ny zokiray aman-dreny ka dia mangataka ny mpitandrina hitondra mbavaka azy ireo. Mitsangana isika hivavaka tompoko. Tompo misaotra midera mankalaza ary mame voninahitra anao zay fa tsara ianao ary mampianara anay ay ankasitraka ny fombanao, ny asanao, ny fandaminanao ny fiainanay, ary mampianara anay ay ankasitraka anao sy sitraka feno ny fitahim-panahy avy eny ambony araka izay hanomezanao azy. Dia mametraka reto ray aman-dreny reto aminao zahay, ka ianao no amporotsaka be dia be ny fitahinao mananambampo azy, ny fahasoavanao avaozinao isa-maraina, ary omenao ny fifalianao hatrany miaraka amin'ny taranaka. Dia mangataka aminao koa zay ho an'ny fiangonana manontolo, meo anay hatrany ny fiombonana, meo anay ny atsiaro an'izy ireo, meo anay ny anoana azy ireo sy hivavaka ho azy, ary meo anay koa ny hay anaja azy araka ny teninao. Dia ninona mahasoa, ninona mampitombo, ninona matehidera, ninona manome voninahitra anao, dia omeo azy ireo malalaka zany tompo, azahoanay miara-mifaly eo aminao satria efa nataonao fianakaviana iray. Dia ny voninahitra ho anao ray zanaka ary fanahy masina, ny fitahina manana ambiampy kosa ho an'ny fiangonanao manontolo ary ho an'ireto zokinay reto isan'andro mandrakariva. Amin'ny ara-tsoan'i Kristy, amen. Dia mbola manamafy amin'ny tehaka isika tompoko, miarahaba azy ireo. Dia mangataka anareo mba ho eto aloha tompoko alaina sary, dia mifanao antotohatra eto eto anoloana ny vehivavy moa zany anoloana dia ny lehilahy aoriana, ny fohifo koa eo aloha mba tsy hanakona ny fohifo ny lavalava. Mipetraka nareo, misaotra indrindra tompoko. Tsy ho ela koa nareo zany. Misaotra an'Andriamanitra tanteraka izao fanompoam-pivavahana izao. Misaotra antsika koa tamin'ny faharetana satria maromaro ihany ny zavatra tsy maintsy notanterahana tamin'ity alahady voalohany amin'ny taona ity. Misy vaovao roa izay amafisina ary indrindra any an-tanana antsika ny voalohany, ny synode lehibe dia nanapa-kevitra fa hanao fifadikanana nasionaly, zany hoe ny tafo 170 eran'ny PMA dia hanatanteraka fifadikanana isaky ny 3 volana eo na ny 4 bolana. Ka ny voalohany amin'ireny dia amin'ny volana janoary ity amin'ny heriny anio, 12 ny volana janoary zany. Ny tiana ampatsiarovana dia izao, isaky ny atrika zava-dehibe na isedra zavatsarotra, ny olon'Andriamanitra araka ny soratra masina dia manao fifadikanana izy. Tsy aitraitra io zany,
na koa option tokony atao na mety atao na tsy mety atao fa niariary fa teo an'nivony zany fifadikaniny zany dia nisy vokatra satria nanaiky asa siditra tsehatra Andriamanitra raha lazainy amin'ny fomba hafa fomba fiasa sy fiadin'ny vahoaka an'Andriamanitra ny fifadikanina ka dia efa nanao zany isika tamin'ny vina trano tamin'ny volana Desambra iny manatanteraka zany nivon'ny FPMA ka amin'ny herin'ny anio zany aorian'ny fampivavahana faro dia isy ny fifadikanina manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 4 izy iny raha tsy diso hatramin'ny telo tolakandro zany fiaraha-mivavaka io efa misy lamina napetraky ny Brofoibe fa entanina ny fiangonana manontolo fa tsy ny olona pahapahany ihany na ny vitsivitsy fa ny fiangonana manontolo ny tiana iombona amin'izany ikendry ny vina mpitandrina matianina ho an'ny fiangonana rehetra eto anivon'ny FPMA farany dia manamafy ny fanentanana antsika ho amin'ny solidarité Mayotte misy ny urne izay apetraka isaky ny alefa ny vola rehefa aveo fa isika rehetra no entanina amin'izany raha nanaraka tsara ny torotenitsika zany nisehontsika ho fahazavana eto anivon'izao tontolo izao dia ny endrika anankiray isehony ireny ny asa soa ny solidarité ka dia manentana antsika ao anatin'izany fa azotsika atao zany mamindrotsaka ao amin'ny urne io na androany na amin'ny herin'ny androany na amin'ny tapabolany androany azotsika atao koa no mandefa chèque any amin'ny sekretairan'ny fiangonana na mandrotsaka zany amin'ny alalan'ny compte-ny FPMA manao virement zany na manao versement par carte bleue fa tsarovy fa eo amin'izay anatanterantsika ny fitsinjovana ireny iaran'ny loza na ireny madinika ireny dia an'Andriamanitra no anatanterantsika izany manatrika antsika eto misy solotena anankiray avy any Mayotte izay manatrika antsika eo mpiangona amin'izany fiangonana international izany ka dia nangataka izy mba handray fitenenana fohy ihany ho fisaorana ny fiangonana amin'izao hetsika izay natao zao ka dia mangataka anao mba hiakatra ety anao teny fohy ho an'ny fiangonana zany Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ary manona ny fiadanan'ny Tompo aminareo. Tsy na ny andro fitenenana ary misaotra ny pasteur any amin'ny izay kanefa nahita sy naheno fa nandray fanapahan-kevitra ianareo fiangonana hanampy anay izaho dia tsy zoviana maro angambany zanaky ny FPMA Toulouse fa monina any Mayotte ary mivavaka ao amin'ny Église protestante internationale Mayotte niarany voana io izahay ary izany indrindra no antony ahatongavanay telo mianan-keto ankehitriny satria noho ny zavamisy dia tsy sarotra ho an'ireto zaza reto ny hijanona ela loatra any dia miandry kely izahay vao hiverina indray tsy afaka melany ihany koa kanefa dia mijoro eto izahay misaotra amin'ny zavatra rehetra hoy ny Tompo amintsika ary ny mankasitraka mankatelina tompoko ny amin'ny vavaka sy ny fanohanana izay ho ataonareo ho anay misaotra indrindra tompoko dia mirary ny fahombiazan'ny fanarenana ny Mayotte ny fiangonana manontolo misaotra tompoko fatatsika fa misy ny valanaretina gripa zao ary na ny dekona aza dia maro ny tsy tonga eto satria hiarano zany ny ray aman-drenitsika misy tao anatin'izany mpiara-mivavaka amintsika misy ao anatin'izany fanaotsika ny fandray tanana sy ny fampirarisoa ery andalatsara ery rehefa mirava ny fotoana nefa no ny fitandrovana ny fahasalamana dia fampikopakopa tanana sika fa ny fiadanan'Andriamanitra ne ho amintsika rehetra ka rehefa vita ny famaranana zany ny hira farany dia fanofanofa tanany sika dia mipetraka ianareo vita ny hira famaranana zay tsika vao mirava ary dia mirary taona sambatra taona feno fiadanana fifaliana fahombiazana
ho an'isam-batan'olona ho an'isa-tokantrano ary ho an'ny fiangonana sy ny firenena tompoko. Nitsangana isika manao ny hira zay efa voatondro mialohan'ny afatra sy ny tsodrano. Mitsangana miazava mandehana tahaka ny zanaky ny mazava fa ianareo dia taranaka voafidy fa njakam-pisorona firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny atsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Ahatanteraka izany raisy ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Nitahy anareo ny Tompo ka miaro anareo. Mampamirapiratra ny tavany aminareo ny Tompo ka miantra anareo. Manandratra ny tavany aminareo ny Tompo ka manome anareo fiadanana. Amen. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Mandehana fiadanana ka manompo ny Tompo. Ny andininy faefatra. Petraka isika. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Tahin'Andriamanitra daholo